Nahitako anao sendra occasion. Tsy dingy arô, tsy dingy edy. Baby, I wanna know. Tonga amin'izay ary le fotoana be da be foana manontany anao anatin'ny Facebook hoe ahoana manao cover, fanontaniana manodididina ny cover rehetrarehetra eo. Dia nanapa-kevitra fa anao vidéo kely vitsivitsy hitantarako an'izany fanaovana cover izany. Izay androko anareo ny fanaoko amin'izany hoe ahoana rehefa manao cover, inona ny zavatra atao, inona ny tsara ho fantatra, satria rehefa te hiditra amin'izany koa dia misy zavatra tsara ho fantatra. Dia betsabetsaka ny zavatra ho tantaraiko anatin'ilay vidéo ary ity no episode voalohany hitanareo amin'ilay izy. Dia fitantarako an'izay ho tantaraiko ao anatin'izany rehetrarehetra izany mba hisy homananareo zany hoe inona avy no tokony jerena araky ny episode avy. Dia ao anatin'izany zao inona fanontaniana vitsivitsy mety efa fanontanianareo foana dia izay no valiko ao anatin'ilay izy hoe inona no tokony atao raha hanao cover, aiza ny manomboka, inona ny tanjona, satria mila tanjona koa rehefa hanao zavatra. Dia olona iza andresahana, inona ny lalàna feno cover eto amintsika na any ivelany indrindraindrindra. Dia ankoatran'izay koa hoe ahoana ny famolavolanan'ilay projet anao zany ao anatin'izay hoe cover izay. Dia ao anatin'izany rehetrarehetra izany hisy episode 4 zany ao aorianan'ity izay hitantarako an'izany rehetrarehetra izany. Ary raha te hanaraka an'izany ianao dia midira ho abonné ao amin'ny YouTube. Eto amin'ny YouTube moa zany raha ohatra eto amin'ny YouTube ianao mahita azy, atao amin'ny Facebook koa azo atao tsara. Dia izay, tsy hitako intsony izay lazaina ankoatran'izay fa mila fantatrao fotsiny izany hoe inona ny manaraka eo efa izay fanontaniana rehetrarehetra ny teneniko izay. Aza adino miditra abonné dia arao ny vidéo manaraka fa ao amin'izay no tantaraiko izy rehetrarehetra.